isaraka amin'ny marina. Zany hoe ho antoko anankiroa no hanavahana sy izarana ny olombelona amin'izany fotoana izany. Misy ny atao hoe atokony ratsy fanahy ary misy ny atao hoe atokony ny marina. De io mety samy isafiditsika hoe aleonay kosa amin'le marina. Tsara de tsara ny safidinao. Faharoa ny fandaharana. Ahafahantsika mamantatra hoe ahoana na inona ny tokony atao de ao amin'io marina io ianao. Fa rehefa tsy ao anatin'io marina io, tsy mila safidiana zany le ray fa tonga de mipetraka ho azy ao amin'le atao hoe ratsy fanahy. De mitoy nefa ny teny reo ratsy fanahy reo izy de zao rehefa avahana de atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra afo, any no isin'ny fotoamanina sy ny fikotroa nify. Efa ny anarantsika teto ihany koa zany. Zay le hoe mandrakizay anankiroa. Misy ny mandrakizay fandoroana, fampijaliana, fikotroa nify, fidradradradrana, fitomanina. Misy ny mandrakizay anankiray kosa miaraka amin'Andriamanitra, fahasambarana, fiadanana, tsisy fahafatesana intsony, velona mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fahasambarana. Le ray koa mandrakizay tadidio fa tsy ho fatiny olona na hoaiza na hoaiza. De rehefa manavaka ny anjely, le marina no any amin'ny fiainana mandrakizay le miaraka amin'Andriamanitra. Fa le ratsy fanahy kosa zany hoe mazava fa tsy marina izy, de any amin'ny fandoroana lehibe, any amin'ny afo maritra mandrakizay ny dikan'izay. Ka raha ohatra ianareo zany misafidy hoe zay te ho marina satria zay te ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, de zao itian'io koa zany de mbola voatsindry tsy vakiko eto intsony ao amin'ny Matio 5:20 de ny andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 4:30. Matio 5:20 andininy 1:30 ka hatramin'ny 4:30 de avy eo mitsambikina any amin'ny 1:70 ndray. De mitovy an'iteny ihany hoe rehefa ho avy ny zanak'olona, tonga Jesosy Kristy rovina amin'ny fotoana farany ihany amin'ny fahataperan'izao tontolo zao. De anavaka ny ondry tahaka ny mpiandrondro manavaka ny ondry amin'ny osy izy. De mizara roa ihany ny olona, mitovy an'ity ihany zany io. Ka ny fanontaniana mipetraka de zao: iza le hoe ny marina ary iza le hoe ratsy fanahy, zany hoe tsy marina reo zany ny dikany. Io tsy tenen'ny vavanao fotsiny hoe za le marina, manangan-tanana amin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe iza ary marina e, za. Tsara ho azy zay fa andaotsika hianatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany hoe ahoana no ataonao, inona no ataonao de tonga ao marina ianao. Efa matetika ary voaingana ny teneniko ty teny ty hoe ao amin'ny Jaona 1:7 zay manambara fa aza mety ho fitany ianareo izy zay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Zany hoe nareo rehetrarehetra reo zany zao zay manaraka ny fandarana, raha misy miteny aminareo hoe marina nareo, aza tonga de mino fa raisy foana le tenin'Andriamanitra hoe zay manao ny marina ihany ny marina, fa tsy hoe olon-dratsy ianao sanatria ny vava, tsy hoe olona tena fetsifetsy be ianao sanatria ny vava de mieritreritra hoe tenen'olona hoe marina ianao fa aza mataotra de mino fa ianao hoe marina. Ary zany moa tsy isy fa zao ny tena olana ne de zao hoe le olona tena mpivavaka mihitsy, tena mpivavaka amin'ny fony madity mihitsy no tsy manao ny marina. Ary rehefa teneniko an'izany izy de tezitra be mihitsy. Enen'le pastera koa kay tena teny foana zay mivavaka indray lazainy fa tsy marina. Ka zao anele izy. Asa raha fantatrao, ndao ny vakitsika vetivety eo amin'ny Matio dia ny 7 andininy 1:20. Matio 7 andininy 1:20. Tsy izany amin'ny teniny ity fa Jesosy Kristy. Eno tsara le teny. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Azonao vakiana ny 2:20 sy ny 3:20. Mazava be teny io, be ny mpivavaka manana an Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Zay le hoe manao azy hoe tompoko. De misy koa moa tsy mpivavaka fa manao an Jesosy ho tompo ary mino fa Jesosy no tompo. Fa tsy zany rehetra zany ozy izy na mivavaka izy na tsy mivavaka ny dikan'izay no ahazo ny fanjakan'ny lanitra, zany hoe no hiditra ny fiainana mandrakizay, fa zay manao ny sitrapon'ny raiko zay any an-danitra. Za zany zao raha mivavaka, ny zavatra tokony jereko de hoe manao ny sitrapony asa tsy manao sitrapony. Ianareo koa raha mivavaka, ny zavatra tena ilaina jerenareo de hoe manao ny sitrapony ianareo sa tsy manao ny sitrapony. Fa tsy ampy zany le hoe mahazo fitahina ianao, mahazo valim-bavaka ianao, afaka ny olanao, sitrana ny aretinao, voavamy problème, mitsoaka ny devoly, nivoaka ny démonie sy ny karazany.
zay mantsy ovandiny faharoapolo sy 13. Fa rehefa izy dehibe nilatra ny apariny any de laza hoe tompoka efa nanao zao zay de ho Jesosy hoe amin'izany fotoana zany tsy fantatra akory nareo izy melamiko nareo mpanao meloko ka zay le mahatonga am'teny hoe tsika mpivavaka mihitsy ny mila mijery fa ny tsy mpivavaka nge fa tonga de mahafantatra hoe zay tsy mivavaka mazava loatra zany fa zay ao anatin'le tsy marina de manontany izy manomboko zao hoe inona nataonay mba ho marina izahay fa tsika lefa mivavaka le mieritreritra ny tena fa marina no mila mandinika manomboko zao hoe manao ny sitrapony sa tsy manao ny sitrapony eo zao tonga de misy ny tonga de teny be am'zay zay ndray pasteur efa manao ny sitrapony mihitsy zay rehefa mampianatra olona hitarika ny olona hanao ny sitrapon'Andriamanitra no zany zay zany efa tsy ao anatin'izao efa manao ny sitrapony engane ka zay fa de zao za moa tsy miteny hoe tsy izy ianao fa zao ny tena entaniko hoe araolo le fandarana de velarintsika tsara ny tenin'Andriamanitra dia miara mahititsika rehetrarehetra rehefa tapitra ny fandarana hoe tena manao ny sitrapony marina ianao a mahafaly be ary tena mampitehitehaka be mihitsy ary rehefa aveo kosa mety isy zany ny olona hita hoe ary zay zany tena tsy manao ny sitrapony a tena voafitaka zany zay araka le Jaonina voalohany 7:7 iny a de zao rehefa tsapanao fa voafitaka ianao de zao ny teniko aminao aza mipetraka tsony ao anatin'izay tsy fahamarinana zay fa mangidy zany hoe arinany anatin'ny afo maritra mandrak'izay zany a ohatran'le hoe arato-tarena de zay ratsy na vela arinany amin'ny fandoroana mangidy zany fa de zao rehefa mahatsiaro zany tsika rehetra hoe rehefa tapitra ity fandarany ity ka tsy marina ny ianao a tena miala amin'ny tsy fahamarinana io fa aza mipetraka eo tsony za tena miteny aminao marina de marina tokoa ka zao a ny fanontaniana mipetraka moa zany de hoe inona ary ty marina ty ny pasitera resahany ty inona marina de zao ndao tsika ary amaky tenin'Andriamanitra anankiray ao amin'ny Galatiana 1:1 sy 12. Galatiana 1:1 sy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ary ny voalazany teny fa mpahafantariko anareo ry rahalany amin'ny filazantsara zay notoriko fa tsy araka ny fanaon'ny olony zany fa izaho tsy nandray azy tamin'olona ary tsy mba nampianarina aho fa tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy ihany tahakany amin'izao fotoana zao ihany de ohatr'izany koa ny zavatra hita tany aloha tany be dehibe amin'ny mpitoro filazantsara fa ozy izy Paoly hoe Paoly nanoratra nyity fa tsy le Paoly eo an-tranonareo akory na le Paoly le fantatrareo iny fa le apôstôly Paoly zay nanoratra nyity zany resahako eto manao hoe za ozy izy de miteny aminareo fa io filazantsara toriko sy nampianariko anareo de tsy ohatran'ny sasany ohatran'ny anina be dehibe zany no nitory filazantsara tam'zany fa ny an'ny Paoly de ny tsindriny manokana hoe tsy mitovy andreniny anao ozy izy satria nahoana iantsika tsara le teny teo hoe zaho ozy izy de zao eo amin'ny 12 tsy nandray azy tamin'olona zany hoe le filazantsara notoriny Paoly de tsy nampianarin'olona anazy ary tsy nondraisiny tany amin'ny olona fa inona ny tenenina de nitoy izy ihany ny teny hoe ary tsy mba nampianarina ve tsika angamba mety tsy nahalala zany raha tsy voandroana hoe zany lehilahy apôstôly Paoly zany nahalazany zany tena nalazany zany na ny tantarany talohan'ny ivano kristianina na ny taty ariny nalaza zany be dehibe ny olona fa mahalala sy neritreritra fa tena olona manam-pahaizana be mihitsy zany lehilahy zany ka ny fahaizany ihany fa tsy niresaka momba ny fahaizany izy sy ny diplômany fa ny zavatra ny teneniny de hoe ity filazantsara toriko ty ozy izy tsy nampianarin'olona tamiko ary tsy nianarako tamin'olona fa inona nampianarin' Jesosy tamin'ny fanambarany Jesosy Kristy zay zany ny zavatra marina tena marina momba ny Paoly sy ny filazantsara ny toriny tsy nampianarin'olona so tsika mieritreritra hoe nampianarin'olona ny tena izy tsy nampianarin'olona zany Paoly fa marina zany Jesosy Kristy no nampianatra azy ka ankehitriny raha ohatra ka mametra mpanontaniana isika hoe inona ary marina ty pasitera toriny de io zavatra soratan'ny apôstôly Paoly io hoe ny atao hoe marina zany tsy zay nampianarin'olombelona tsy zay nianarana tany amin'ny olona ny dikany tsy avy ety an-tany avy any an-danitra nampianarin'Andriamanitra nampianarin'ny Kristy zay manana zany no atao hoe manana ny marina averiko indray mandeha tsy nampianarin'olombelona ary tsy nianatra tamin'olombelona tsy avy ety an-tany fa avy any an-danitra
ka raha misy amintsika zany mety mieritreritra hoe nenay no marina zao fotsiny iza ny nampianatra anao an'io marina io na ny marimarina zany hoe izy ty moa ohatranareo nge zao mianatra nareo zao mahita na eto amin'ny fahitalavitra ianao zao maheno amin'ny radio de mianatra ianareo zany ny dikany fa za le mampianatra zany mila anontanianao mihitsy hoe pastero taisy pastera ny mianatra ary raha tsy aty amiko ianao mianatra fa any amin'ny tsy fantatro aiza ianao mianatra soratra masina zay iverina fa fahamarinana de anontany hoe